Cool FM manolotra ho anao very fanahy tantara nosoratany Aloka Tefson. Olalaovan'ny Faly, Rakoto, Sinaise miaraka amin'ny Antsaravaka, Lina, Yanita. Mandray feo Sanda Ratovinarivo, mandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Manatotosy Jiady. Andro faefatra. Ento indray aloha ty entany ty fa tena reraka ka. Dia ataoko hoe izany samy mitondra ny entantsika ka marina. Dia aleo makamakaina kely eto amin'ny alokaloka eto aloha raha izany fa tena tsy vitako ka. Masoandro koa izany midanika be. Tena fanaka malemy marina ny vehivavy ka. Efa miresaka an'izany ihany raha ianao e. Mandinika ny zavatra iaina amina tena ina dia tonga saina fa sao dia mba vehivavy ihany ary izy fa ny masontsika mivoa amin'ny maso be tsy mahita e. Maso be tsy mahita hono koa raha matoty lehilahy izy fa ny sainy fotsiny simba noho izy ny fanerasera be amin'ny vehivavy zay le izy. Vavy daholo ange ny zokony hita ny masony isan'andro ao e. Dia izany tsy hanahaka an'ireny izy fianao ve ahoana raha matoty amiko dia tsy izay loatra fa efa fantatro tsara angamba fa vehivavy ny zanantsika iny no forsena ho lehilahy tamin'ny alalan'ny odiny mendramasinao reny. Tadidinao? Dia ninona lazainao lehilahy izy fa tsy hitanao ve ny seksany iny mitondra anginy lehilahy izy fa ny sainy ny simba. Tsy haiko aloha fa amiko dia vehivavy izy matoa manao ohatran'ireny. Efa na dia fietsiny rehetra aza ve dia tsy ahalalana an'izany. 17 taona izy izao. Tao vao mainka vehivavy foana izany. Menatra ny fiarahamonina mihitsy rangaty ataon'ny olona resaka foana izy. Fa indray ho sarim-bavy tena menatra e. Tsy hitako intsony izay atao. Efa samy mananatra azy avokoa tsika rehetra fa tsisy mandaitra intsony mianatra tao aminy. Inona no tokony atao rangaty Inona moa no atao fa voateneniko mafy any angamban'izy iseho entitra sy masika rehefa miteny azy. Tsy efa natao foana ve izany fa tsy misy mandaitra na le volony aza nefa ho alavainony e. Tsy eto tsonony izy manomboko izao. Aleo voateneniko mafy izy raha matoty izay mihitsy. Ary andao andeha amin'izay fa afaka angamb'izay ny arerahanao teo ka ndao. Sady koko ve. Ino ma? Momba mena kely 10 minitra sisa e. Tray to mbola mety foana le varavarana nefa izahay mpanona be. Mbola aiza foana sy dada sy neny. Mbola nisy naleo an'ny zareoko. Fa andrasa nge jereko ao amin'ny fahasinana azy ao aloha ny lakile. Ary to tsisy ato. Tsy nametraka lakile izany zareo. Tena dada sy neny koa izany tena mahasosotra koa ireny olona ireny. Dia miandreto izany kinina ray moko. Fa izao ngery mialy zokile dia mba izarako ny tena atao nato-kato. Hatray. Fa misy tonga dia teneny e. Ka izao akery zoky efa elaela ihany izay fa tena tsy aro tsotsoniko. Mety izay nga mavonivony ny fitiavako. Ny fo fitiavany lahy. Dia mahaza atao an'izany elaela izany aho fa tena tsy tiako mihitsy ange izany e. Efa hoe ny fo fitiavako dia mbola elaela ihany trany iny tsy azoko mihitsy. Inona ary izany le ataoko e. Bandy ange lafa manao fomba-mbehivavy fotsiny. Lazao anahary hoe iza hono izany vehivavy mampifono fitiavany lahy izany. Efa tenenina fa mbola manao ihany sady vehivavy ahoana moa no tokony hampifono fitiavako fa tsy tokony izany mihitsy ka. Fa iza koa anefa izany olona izany e. Haiko anondra n'ity olombelona ity mba marina moa ka. Fantatry ny moa Kevin. Kevin izy? Tsy haiko izany ka. Sa le bandy basketteur iny ve? Tena hainy tsara mihitsy tena iny bandy iny izany Kevin. Tsy mety tafala atao tsaiko foana ny endriny. Tiako kizy iny tena babiny lery mihitsy ange izahay. Ninona hoe ry nantenaina? Fa ela ty ve fa mitapy e. Tray manitra. Inona re mahazo an'ity zandriko ty e. Dia tena hoe tonga amin'izany mihitsy ve? Fa inona moa izany mahatatra andre amin'izany ka fa tsy manana izo ity sy hotiavina koa nga za. Dia raha mba miaraka amin'ny bandy tsisy mandrara an'izany ka inona ny problème. Ka za ange vehivavy ry nantenaina e. Afaka miaraka amin'ny lehilahy fa ty elahy. Bandy araka amina bandy. Fa ho tana ange izany e. Ary tsika ny fiarahamonina. Tsy filazandry ihany tsy raharahako fa tiako Kevin dia ataoko ampy izay mazava. Dia engane mba tsy ho fantatry ny olona ankoatranazy izany fa dia afa baraka amin'izany dada sy neny. Tsy menatra koa ve lahy miteny an'izany. Fa mahamenatra ve izany le mity aloha fa tsy azoko
Kevin mampidobodoboka amin'ny foko dia fahotany zany fahotany zany satria bandy lahy nefa mity bantoany lahy koa e. Fefimpiry moa miteny andrifa tsy bandy zany aho afa nareo mihitsy tsy mety manaiky. Fa sy mpandray zany lahy io. Tsy haiko fa tsy bandy fotsiny ahy e. Raha zao poziko zao kosa aloha tsy mety dia vaiko tanteraka mba hitiavany Kevin ahy. Faina ahoana? Aleo raha ngamba ho asamirery zany tsy ambaratelo. Zao fitafy zao aza neny amin'ny lahy efa ohatran'ireny vehivavy reny lahy dia mbola ho faina fandray. Oe, reny ka ry dada sy neny. Efa tonga nareo? Ela be koa nareo nefa tsy mba nametraka lakile akory ka. Dia tonga izay sakafo ny trano e. Efa masaka ho any sakafontsika efa mihinana fotsiny sisa e. Ay moa, tsoa ihany zany. Ohatra fa inona koa tia nahazo ana tenaina fa tao variana be. Mandana mety efa misokatra eo mivaravarana e. Fa inona marina hoa tia mahazo ana tenaina e. Efa hatramin'ny omaly io fietsiny io a. Jereo fa ataony kilalao fotsiny ny sotrony. Mety mba voky angamby isiko. Aiza koa e. Zara raha ny sakafo ane izy e. So dia mba manan'olana ary izy io. Olon-tery nantenaina, inona ny olana lahy ty? Tena tsy fomba ny lahy marina ke zao e, ha? Nantenaina. Misy olana angamby izy io e. Tahoana ho ary dada sy neny e. Fahotana veny ty olona ray. Oh, fa vaky lovy sahady angaza ato izy. Dia gaga raha zao sady le ry dia ho vaky loviko. Fa iza hono zany sipana maky lovy any lahy zany ka, ha? Iko iteniteny foana eto am-pisakafoanana eto ty zandriko ty masina. Teninona tenaina fa tsy haninona anao ne zay e. Tena marina ve zany ry neny? Tena tsy haninona anareo a? La zao le tsy hoe izy zany sipy zany ha? Ka tsy sipy zany dada fa Kevin no anarany a. Tsy haiko fa midobodoboka be foana ny foko isaka ny mahita azy. Dia lasotra miraikitra ao an-tsaiko foana ny endriny. Tiako angizy ry dada sy neny tena baby mihitsy a. Maninona tsara hoe tiry nantenaina? Fantatrao ve zany Kevin zany ry mialy ha? Fantatro. Dia bandy zany ny mampidobodoboka amin'ny fony nantenaina? Fa le zanakareo e. Mbola tsy nahita ohatran'io atao anatin'ny arivo taona. Tsy azonao atao zany anaka. Vehivavy ny tokony ampidobodoboka amin'ny fonao fa tsy lehilahy toanao. Fa ho tany zany zavatra tianao atao zany. Zay renareo a. Toerinareo avokoa izay safidiko rehetra. Hatramin'ny fomba fitafiako. Ny olona mba tiaviko verangady. Inona ihany zany, inona fotsiny zany ny ampisiko e. Fa mitsangana ao izy lahy. Mipetra aloha fa mbola miresaka tsika. Dia za koa aza totoan'izany ela zany fa tena tsy tiako mihitsy. Mba aoko izay fa manderaka. Aleo andeha. Dia lasa tokoa izy marina. Hitanao zany fa mbola isan'ny porofo fa tsy lehilahy zany ny zaza iny fa vehivavy ny ao anatiny. Mety ny endriny ivelany fotsiny no hitantsika lehilahy io. Dia momba azy amin'ny safidiny zany ianao na dia hoe anambady lehilahy mitovy aminy ary izy ha? Tsy azoko. Fa inona daholo ary zany zavatra lazainareo zany? Efa vita fa lehilahy nantenaina dia mbola lazaindriny fa vehivavy indray. Ka hitandry. Mieritreritra hoe so dia mba vehivavy ihany ary izy fa masontsika mahita azy ho lehilahy. Raha ny fihetsiny rehetra ne dia vehivavy avokoa e. Sisy an'izany fa ny sainy fotsiny simbe lehilahy izy rono vola. Mila manamboatra ny saintsika. Ka dia inona ary zany ny atao e? Andana aloha ki arahoany iny a. Rehefa avy eo fa za mbola misakafoko. Mba ho aiza moa izy fa tsy ao an'efitranony ao ihany. Fa iza koa iny nivoaka tao an'efitrano nantenaina teo iny? Ohatra ny sipa mihaingo be izany. Ndraso hoe arahako. Iny Andriamanitro, fa ataona tenaina ary tony e. Toa izy ihany ka efa manao fitafim-behivavy be fotsiny. Ary nampiasa solovolo lava be ange izy zany e. Tena raha tsy mandinika tsara dia tena voavitany a. Aleo fa hidinako eny ambany iny. Nantenaina? Fa ahoana ty paoziny androany ty e? Tsy azoko efa maninona indray moa zany ny poziko zao ka maninona. Ka zaoko? Zao dia mbola notaniana indray? Mba miova amin'ny mahazatrako. Tsy hitako izay olana amin'izao. Tena mivadika vehivavy be indray ange lahy zany androany e. Miaiky mihitsy azy ka. Na marina e. Ka tsy maintsy manao an'izao ke mba hitiavany Kevin.
tena lova be amin'ny mibandy mihitsy ange e. Ary anao aloha defa so tara azy eo indray efa tsy andriko mihitsy zao zay ahitana azy. Ory nantenaina wa miverena aloha tsy mety am'langy e reny fitafy reny e. Kevin tena tsy nierika tsony izy fa lasa miaraka amin'ireny fitafy mifinjifinjy mampiseho foatra reny. Mba taiza rery tompony nahazonan'ireny fitafiny ireny e. Ho alain'ny ankizy baraka any iny zandroko iny marina mafy. Minatr'olona ka tsy haiko hoe inona ny zavatra ataoko mba hanovana azy iny. Mondraso hoe ndeha hiresaka ampaty ka tena izay ny ataoko. 18 petit beurre nanotra ho anao teo. 18 petit beurre. Enimpolo taona lasa zay mankasitraka anao miompifaliana aminay. Sokomby gasika tsara. Cool FM mananolotra ho anao very fanahy tantara nosoratan'ny Aloka Tefson. Nolalaovin'ny Faly, Rakoto, Sinaizy. Niaraka tamin'ny Antsaravaka, Lina, Anita. Nandray feo Sanda Ratovinarivo. Nanindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Nanatotosy Jiady.